Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Meteza ho iraky ny tompo. Meteza ho iraky ny tompo. Asongady ny mofinainantsika izany loha hevitra izany ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 10 ny andininy 1 hatramin'ny 10. Meteza ho iraky ny tompo. Nanao karazana azakazaka masina i Jesosy Kristy tompo. Raha mamakytsika ohatra ny 5:30 dia hono voalaza hoe nandeha nitety ny vohitra sy ny tanàna rehetra, nampianatra ny toro filazantsara, nanasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra Jesosy. Ary tao anatin'izany no nanaovany tombanezaka fa be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Arak'izany dia mila mpanompo anatanteraka ny iraka i Jesosy Kristy. Dia niantso ny 12 lahy izy tonony amin'ny anarany avy ireo izay mahatsiaro namaly izany iraky ny tompo izany, namaly ny antso ny fahavokarana izany ka manaiky hiasa ao an-tany voaloboky ny tompo. Eto dia manaradiny hazakazaka, azakazaka masina izay nataon'ny Jesosy tompo no hanirahana ireo mpianatra izay manaiky ho iraka. Tsy mandeha ho azy arak'izany ny voambolana fampiasantsika ankehitriny hoe azakazaka masina, satria tena manahaka ny azakazaka nataon'ny tompo tamin'ny asa masina izay nataony. Koa satria manaraka ny azakazaka izay nataon'ny tompo no ilana iraka, ilana mpianatra, ilana mpiasa hamory vokatra, dia indro ny hery sy ny fahefan'io tompo io no nampitaina omena azy entiny miasa. Izao no ambarany 1 hoe niantso ny mpianatra 12 lahy izy ka nanome azy fahefana. Nanome azy fahefana. Baiko sy toromarika avy amin'ilay Kristy mpaniraka arak'izany no arahan'izay rehetra mandre sy manaiky ho iraky ny tompo. Ary dia misy toromarika marobe omen'ilay mpaniraka eo amin'ny 15 hatramin'ny 10. Aseho amin'izany ny lara-pahamehana amin'ny fitorinan'ny filazantsara izay tenenin' Jesosy eto hoe aza maikamaika aloha ho any amin'ny jentilisa na any amin'ny tany Samaritana fa mandehana aloha amin'ny ondro very amin'ny taranak'Israely. Izany no mibaiko antsika amin'ny fitoriana filazantsara ka mahatonga antsika hialoha lalana na hanao mialoha ny tafika masina anatiny aloha, hampiorina sy hanamarina ny finoana izay efa ho isan'ny fiangonana. Rehefa izay dia andeha isika hitety vohitra sy tanàna, hitety izao tontolo izao, anatanteraka ny baiko fanaovam-pianatra izao tontolo izao, ka dia anaraka hatrany ny baiko sy ny toromarika Jesosy Kristy. Eto tenenina eto ary fa ny fanjakan'ny lanitra efamby akaiky no isan'ny fanohitra ho an'ny mpino anatanterahana izao asa fanompoana izao, ka dia anasitrana marary, anangana ny maty, hanadio ny boky, hamoaka demonia, ampiasa maimaim-poana izay no raisina maimaim-poana tao amin'ny Kristy no anirahana ny iraka. Tsy hitady ny tombontsoa ho an'ny tena, fa anao zava-dehibe kosa ny asa fitoriana. Mahatonga ny tompo miteny hoe aza mitady volamena na volafotsy na varahana na ho ao anatin'ny fekibonareo. Ary asaina manira tena
sy hiantotena ihany koa aza indraindray ka mahatonga ny tompo miteny hoe aza mitondra kitapom-batsy amin'izay lena akanjoroana kapana tena fa miantehatra kosa amin'ilay tompo izay mpaniraka. Rehavako malala ao amin'ny tompo meteza ho iraka, miantso sy mifidy atsika ny tompo satria mbola malalaka ny saha ny tany mboly ny tompo ahafahantsika manatanteraka ny asa fanompoana. Mbola malalaka ny seha-pitezana sy ny seha-panompoana samy hafa amin'ny fikambanana samy hafa, amin'ny sehatra samy hafa, ao amin'ny fiangonana, eny na amin'ny sampana sy ny hafa toy izany. Ny zava-dehibe dia voalohany hanekentsika hamaly ny antson'ny tompo. Taddio ry havako malala fa avy tany amin'ny sehatra samy hafa ary tamin'ny fomba samy hafa niantsony Jesosy reto mpianatra 12 reto. Misy ny nantsony teny am-panaratona tahaka andry Petera ka dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay. Misy ny nantsona teo amin'ny latabatra famoriketra ka dia nandao ny latabatra n'izy. Misy ny namaly ny antso vokatry ny feo miampita bouche-à-oreille, misy an'izany nandao ary mba hijery. Fa ny zava-dehibe dia izao, samy namaly ny antson'ny tompo izy ireny, nanaiky ho iraka, ary rehefa nanaiky iraka dia samy nanaraka ny baiko ny tompo. Ny baiko ny tompo no arahana ka tsy hanam-panahiana, tsy hanana fisalasalana amin'ny fanatanterahana ny asa. Ilay tompo izay mibaiko sy maniraka no tompon'antoka sy miantoka ny ho avy sy ny momba ny iraka rehetra izay atao. Ampaherezana manokana isika kristianina rehetra ry havako, eo anatrehan'ny hahalehiben'ny asa fitorianan'ny filazantsara, tsy ho be fanahiana lava, tsy hisalasala foana, tsy hametram-panontaniana mandrakarivany amin'ny hoe ahoana ny fomba hahatanteraka izany, fa hatoky kosa ilay tompon'ny fanirahana izay fanekentsika sy novalitsika fa izy no miantoka. Izany no ambarany eto manao hoe ny mpiasa miendrika hahazo ny haniny. Dia mazava zany dikan'izany fa misy ny anjarantsika amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Misy ny anjarantsika dia ny famaliana eny amin'ny iraka izay niantsoin'ny tompo. Tsy hiandry fotoana lava na hisalasala lava na indraindray mihitsy koa aza andeha hiala andraikitra lava amin'ny fanompoana an'Andriamanitra ka hanao tahaka ny Jona andositra ho an'ny Tarsisy, na hanao tahaka an'ireo izay mbola niteny hoe mbola voavy mividy omby aho, na voavy mividy tany aho, na aleo aloha hanao velomany any an-tranoko, na aleo aloha andevina amin'ny maty sy ny sisa, fa naiky hamaly izay nifidianan'ny tompo. Izany no andraikitra miandry atsika. Fa misy kosa ny andraikitra Andriamanitra ao anatin'ny fanompoana dia ny fiahiana ny mpanompo izay nirahana. Misy ny anjaran'Andriamanitra izay tsy tokony esantsika saina ny amin'ny fiahiana, ny amin'ny fitsonjovana ny mpanompon'Andriamanitra, ny amin'ny izay filazantsika azy moa dia ny hoe ny motivation amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Anjaran'Andriamanitra any. Anjaran'Andriamanitra tsy edina varotra fa azo antoka fa fantany ny tondrana antsika. Mazava ary afaka ny baiko pitolomana. Ny afatry ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe meteza ho iraky ny tompo. Meteza ho iraky ny tompo, mandehana fotsiny dia izay fa an'Andriamanitra ny ambiny. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho anao kosa ny famaliana ny antson'Andriamanitra, fa be ny vokatra fa ianao no andrasana hamaly ny antso eny. Amen. Ivavaka isika ry havako. Raha eo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao tsy miova, ny
fampahatsiarovanao anay mandrakariva ny antsonao Andriamanitra mety efa aminay. Misaotra Tompo satria fantatray marina tokoa fa tianay hatrany ianao ary maneho ny fitiavanao ombeny aminay naizanaiza na oviana na oviana. Ndreto mitondra eo anatrehanao ny etaetan'ny fonay, ny fahavononanay, ny fanekenay amaly ny antsonao. Fa mivavaka izay ny amin'ireo mpanomponao izay miasa amin'ny toerana sarodalana, amin'ny toerana sarotra ivelomana, ianao ilay mpaniraka, ilay efa nanome toky fa ny mpiasa mendrika azony hanina no ametrahanay azy ireny. Dia aza mafona mahasaraka ny mpanomponao sy izay rehetra nantsonao, ry Jesosy Kristy Tomponay. Misaotra Tompo. Amen.